Nomana no tezain'Andriamanitra ho ampianarin'Andriamanitra. Ao koa fotoana anankiray ty izay anekenao ny fanitsian'Andriamanitra. Ny olona vonin-kandroso dia mazaka ny fanitsiana isan'andro isan'andro. Amen. Andehantsika hitsanga ny vavaka raha sitraka ao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Vavaka tsika ara. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay. Matoa izay tahaka an'izao Andriamanitra dia noho ianao. Ny fitantananao, ny famindramponao, ny fahatsaranao mitobaka eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Mahatonga anay afaka mijoro, mahatonga anay afaka mandroso, mahatonga anay Andriamanitra afaka mahatateraka indray izao fotoana izao, afaka mandre, afaka miaina, afaka mianatra, afaka amboarina ny toetranay Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Tsapanay fa manan'Andriamanitra izahay mijery anay foana isan'andro. Kristy mijoro anay amin'ny fotoana rehetra. Misaotra fa ny teninao Andriamanitra dia tena fanasitranana, fananganana, fampaherezana anay tsara ray avy. Ankehitriny Andriamanitra dia atolotra anao manokana ty andro ity, ty fotoana ity. Ako fotoana feno fifatohana Andriamanitra, hifantohanay rehetra tsara ray avy miaraka aminao Jesosy. Satria Jesosy ny anton'izao fotoana izao dia tsy izahay fa ianao. Misaotra satria mbola anisany asainao izahay hanatrika an'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy satria anisany mbola fidinao izahay hanana an'izao fotoana izao. Dia mankasitraka Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra Andriamanitra. Ny amin'ny zavatra mety mbola tsy takatry ny sainay, zavatra mbola tsy hitanay, zavatra mbola tsy renay akory. Fa isaoranay fiainanao Andriamanitra. Asandrato amin'ny fisaorana amin'izao fotoana izao. Isaora Andriamanitra ny amin'ny antsipiri amin'ny fiainanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny andavanandronay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fizahan-toetra izay avelanao mitranga amin'ny fiainanay. Satria reny Andriamanitra no mampianatra anay hiankina mihoatra aminao Jesosy. Misaotra Jesosy ny afahafahanay manompo. Misaotra Jesosy ny am'fahany ompitiavana be dia be izay ataonao amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy ny amin'ny famatsiana. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahim-panahy mahagaga. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitarihanao amin'ny fiainanay tsara ray avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana, ny amin'ny situation misy amin'ny fiainanay. Mety tsy mahafinaritra ny nofo fa ny zavatra ampianarinao anay Andriamanitra dia izao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Fizany sitraponao Andriamanitra ray ho anay tsiraray avy ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia misaotra izay Andriamanitra. Tsy hoe fisaorana terena fa fisaorana nohony aminao Andriamanitra. Satria ny antom-pisaorana rehetra dia ianao Kristy. Ianao no isaorany Andriamanitra. Ilay asa-pamonjena izay vitanao 2 taona lasa Andriamanitra dia mbola isaorany ianao hatrany androany. Tsy hitsahatra mihitsy izay isan'andro isan'andro misaotra anao satria ny zavatra nataonao Andriamanitra, ilay asa-pamonjena nataonao Jesosy dia tsy hoe vavaka novaliana, tsy nivavaka Andriamanitra, tsy nivaly nivavaka Jesosy Kristy, fa vokatry ny fitiavanao anay Andriamanitra. Mbola tsy ary izahay dia nitobahanao fitiavana, mbola tsy nisy izahay dia nitondranao fitiavana. Ka amin'ny anaranao Jesosy dia hirizo izahay Andriamanitra. Alleluia. Amen. Afaka manao amen mafy antsika rehetra. Amen. Andro firavoravoana androany. Alleluia. Dia antsika maka ny Salamo 420 ka hatramin'ny 70. Salamo 420 ka hatramin'ny 70. Salamo 420 ka hatramin'ny 70 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misy andrata ianareo ry varavarana fahagola, mba hidira amin'ny mpanjaka ny voninahitra. Izy izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola, mba hidira amin'ny mpanjaka ny voninahitra. Izy ary izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehovah tompony maro, izy no mpanjaka ny voninahitra. Amen. Dia antsika nome voninahitra an'Andriamanitra. Asandrato ny vavaka androany dia meo azy ny voninahitra. Ianao Jesosy Kristy ilay mendrika ny fiderahana tsara indrindra. Ianao Andriamanitra mendrika ny voninahitra. Ianao Andriamanitra mendrika ny tehaka sy ny ika sy ny hosana sy ny fiderahana rehetra Andriamanitra, ny fandoliana dia ho anao irery Andriamanitra. Satria tsy misy mendrika an'izany ankoatranao Kristy. Ianao ilay natoy izao anay Andriamanitra. Ianao mpamonjy anay. Ianao tonga ho anay tsara ray avy Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra fa ianao irery ihany Andriamanitra no mahay mijery anay, mahafantatra ny lalana izay mbola tsy hitan'ny masonay akory Andriamanitra. Misaotra Jesosy, ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Tario indray izay Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanainao masina androany. Dia aoka ny sitraponao no tanteraka feno eto androany. Amin'ny anaranao Jesosy.
amen. Tsika rehetra hitehaka mafy ho an Jesosy. Amen. Mbola hivavaka tsika, mbola feno fanajananao Jesosy ny fonay, mihoatra noho ny fanajanay ny manodidina anay Jesosy dia tonga eto anatrehanao izay androany miondrika manaja anao Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonay dia koa fanomeza amboninahitra ny anaranao. Misaotra fa eto ianao androany, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fitarihanao, misaotra ny tsirairay avy Jesosy izay nitominao eto amin'ny fanatrehanao indray androany dia manam-pahafena eto Jesosy. Aterina ao anao voninahitra mandrakizay, ianao ilay masina indrindra, ianao rery no mendrika omena voninahitra Jesosy. Halleluja. Ianao no masina, ianao no mendrika, ianao no mendrika ny fiderako. Ianao no mendrika Jesosy, ianao no masina, feno fanajananao fonay Jesosy. Misandraka eto amin'izao fotoana izao, okey ianao rery miana no membonahitra mandrakizay, tsisy olona ho membonahitra Jesosy afa-tsy ny anaranao rery ihany. Misandraka Jesosy, manatona anao izay androany. Halleluja. Zao imidiranao a Tompo, midiranao que Tompo masino, midiranao isani. Zao ianao imidiranao masino
fiderako manatonanao idera sy itsaoka ianao no mendrika ny dera ianao ire tsisy afa-tsy anao Jesosy tsisy afa-tsy anao rery no membonahitra mandrakizay aoka Jesosy hisokatra masom-panahinay androany aoko ho tsapanay aoko ho renay aoko ho hitanay fa miaraka aminay eto ianao Jesosy tsy lavitra ianao Jesosy aza vela isaintsaina akory zay hoe lavitra be zay miantso anao fa aoka tena nafatsapahany zay fa eto ianao Jesosy araka ny teninao hoe naizanaiza no angonandrona telo amin'ny anarako dia eo afovoany ary ao anatinay mihitsy ianao Jesosy mankasitraka dada malalo misaotra betsaka ny amin'ny fanatrianao misaotra ny amin'ny fanasanao anay ianao ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo mihitsy no manasa anay Jesosy eto amin'ny fanatrianao Jesosy iza moa zay Jesosy eo no fidinao nantsonao Jesosy ho isan'ny zanakao ho isan'ny mpanomponao Jesosy malalo mankasitraka Jesosy malalo halleluia ho anao rery any voninahitra mandrakizay halleluia misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fidera no anjakany ny fahasoavany anenikantsika izy mana ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo antongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka alleluia alleluia huazinyat sivuni naitra medikilai nandeswansi nalevina nitsangana minatazunazi fideran fideran Zakizai ilai nanjes tumpuni fanarai misyanarana ampunyanarana recha Jesus Christi panzakani panzak ofefene mlanjantana no an Jesus Jesús, y es que no le pasamos como tú. No hacemos Jesús, estamos semana de la vez. Santana, mi Santana. Siwelinsu aitazisik miran mas ufafani Deo wanchanungai utapitan yadi siwelai nipamuzisika
Jesus Kristy ny mpanjakany mpanjaka Jesus Kristy mpanjakany mpanjaka sotra Jesosy aho tianay loatra ianao manan'izay manana anao tsara loatra aminay ianao Jesosy io mety be tena mety indrindra Jesosy miaraka aminao tehiry zay Jesosy io mandra-piavinao ny amin'ny raha lahatra dia aoka ho anao mandrakizay zay misotra Jesosy misotra fa tena tsapanay loatra ny fitiavanao anay mamy loatra ao anatin'ny fonay Jesosy io ny alana fitiavanao anay Jesosy zany napaharitanao famindraponao aminay tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsinikio fa mijery ny ato ampo toy izay ianao tsy manisa eloka ianao Jesosy tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsinikio na mitanisa ireo tsinikio mijery ny ao fa mijery ny ao ampo toy izany ianao azy Jesosy toy izany ianao toy izany ianao toy izany ianao azo tianao loatra Jesosy fa
sy be famindrampo fitiavana mandevona ia izany no nitiavany ay fitiavana mitoetra sy be famindrampo fitiavana mandevona ia izany no nitiavany Izao rehetr'izao tena fitiavana tena fitiavana mankasitraka Jesosy ndreto Jesosy ibanjina anao Jesosy tsy jery ny zavatra hitany masonay tsy jery zay rehetra olana eo manakana eo alohanay fa ianao rery any Jesosy rehefa ianao no mpanjinay Jesosy dia miravina ho azy ny zavatra rehetrarehetra Jesosy ianao no miadinay tsy ezaka akory zay Jesosy amin'ny herin'ny tenanay tena hiankina tanteraka aminao zay Jesosy sy mahay manao nahinana iny zay Jesosy fa miankina tanteraka mijery anao aho tsy atahotra ora eo mifahitanao ahita toy ny fijerinao mijery anao aho fianao no mpamonjy ay mifahendrenao ianao zay tokony atao halleluia misotra Jesosy manao halleluia mijery anao zay mijery anao aho tsy atahotra ora eo mifahitanao ahita toy ny fijerinao ahita toy ny fijerinao mijery anao aho fianao no mpamonjy ay mifahendrenao ianao zay tokony atao se umanja la sua mier crema di sus mettiamo che non va amieri chiurezza Dio no Dio no ti sosia Dio no mi fa tu non di più amignano mi hai nato se umanja
Azatanto mafiany. Alleluia. Alleluia. Manjakanyku. Alleluia. Manjakanyku. Oh, alleluia. Manjakanyku. A minha dupiainaku si umajakira. A minha dupiainaku si umajakira. Minha dupiainaku si umajakira. Alleluia. Alleluia, mahazo toerana tompoko azafady. Dao antsika merina ny voninahitra any amin'i Jesosy any amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa aroa volana lasa teo eo angamba na mihoatra kely na hoe lasaka kely nisy voto be teto amin'ny, tsy hoe mivoto be moa fa ohatran'ny bouton kely izay teto amin'ny masoko teto dia sasany mahafantatra ilay izy hoe karazana ohatran'ny hoe tumeur kely ilay izy zany. Dia tsapatsapaiko foana, tsapatsapaiko ohatr'izao ilay izy dia ohatran'ny mengeza kely foana. Dia teo aho zany dia hoe Jesosy ahoana ho ahy io? Dia teny moa teny. Dia tamin'ny latsinainy sekoly dia nitsapan'ilay izy ohatran'izao satria tamin'ny latsinainy le pasteur vazaha iny azafady ohatra tsy haiko tsara miteny azy. Izy zany dia miteny izy hoe mitenena ozy izy zavatra ataovy tsara foana ny vava avoaka zany. Dia za zany tsy miteny zavatra hoe tsy mety foana fa zavatra foana hoe niteneniko hoe tsara foana io hoe hain' Jesosy ny manafaka an'io. Dia nitsapaiko kely ohatran'izao ilay izy dia nisy zavatra mipitika, tena henoko mihitsy hoe mipitika ilay izy dia nisy zavatra ohatran'ny zavatra kely mivoaka tamin'ny tanako. Dia ozy moa tamin'ny tatiro ileto hoe ohatra misy zavatra anaki ty ilay masoko tyo dia aza tsapatsapaina ozy izy fa sao dia manano eo dia ohatran'ny tanako izany mitsapatsapan'ilay izy foana. Dia zao ilay izy misy takopery kely io zao fa niala ilay mivoto fa voninahitra ho an'i Jesosy. Dao tiaka mafy ho an'i Jesosy tsika e. Tovy mafy ny tiaka ao an'i Jesosy. Dia manasanao hitsangana ndao tsika merina ny voninahitra any amin'i Jesosy fa manala fivotosana izy. Amen. Amen. Mila mitoetra mahatoko fotsiny amin'ny fiarahana amin'i Jesosy tena sandrato ny tananao dia ndao tsika hisaotra an'i Jesosy fa izy no ao ambadika izany rehetrarehetra izany. Ndray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra fa ianao no tao ambadika izany. Misaotra Jesosy fa fivotosana teo amin'ny 2 volana teo. Tao anatin'ny fotoana tsy nampozina dia nihitsana ilay izy. Ohatran'ny tsaroko ny lankirana teo amin'ny mason'ny Saoly Jesosy. Dia tahaka izany nanasoranao anazy teo amin'ny mason'ny Neny Yvonne. Misaotra Jesosy fa ianao no tao ambadika izany mamerina ny voninahitra any aminao izay. Raha andray teny izay androany Jesosy dia mitenena indray aminay araka ny fanaonao. Aoka Jesosy ny fonay tsirairay avy ho vonona Jesosy. Angetaeta ho feno etaetanao ahatonga ny teny hiasa velona sy manan-kery eto amin'ny fiainanay, hitondra vokatra amin'ny fanandrify amin'izay teny apetraka ao eny am-bavan'ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tiaka mafy ao an'i Jesosy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra antsika ao anatin'ny teny. Ataovy mafy ny tiaka ao ho an'i Jesosy. Ndao tsika iorakoraka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Selamat tokoa. Tonga soa. Mipetrika, misy trompety. There's always a time for anything. Misy fotoana ny daholo ny zavatra rehetra. There's a time to play, there's a time to laugh. Misy fotoana ilalovana dia misy fotoana ifaliana na imezana. And there's a time to be serious as well. Dia misy fotoana ihany koa mila matotra.
I like to have fun. Za zao tena tia ohatrany hoe mianiany na manana ohatrany hoe fotoana fifaliana. I like joy. Mahafinaritra anahy ny fifaliana izany. And when my daughter has some friends coming to the house, Dia rehefa ohatra hoe tonga ao an-tranonay a namany zanako vavy, she will tell them, you don't listen to anything my father say except if he has a Bible in front of him. dia izy hoe aza dia raraina loatra ny zavatra tenenin'ny dadako a raha tsy ohatra hoe misy baiboly eo anoloany. So today is one of that moments I want us to go a little bit deeper. Dia androany a zay ilay fotoana ohatrany hoe tiako sika andeha lalindalina kokoa. Is it okay with you? Mety aminao ve izany? Now the introvert says, at least. Dia zao ilay olona le tia mipiripirina dia ohatrany hoe soa ihany. Now he's going to talk to me because sometimes he's so excited. Dia zao izy a zao hiresaka amiko a satria indraindray izy ohatrany diso mentanitana loatra. So the topic of today is how to hear the voice of God. Ny lohahevitrintsika androany dia hoe ahoana ny andrenesantsika ny feon'Andriamanitra. And it might sound like something that's quite easy. Dia ohatrany hoe fahinonao anazy ohatrany hoe zavatra mora ilay izy. But many people tell me, even in the Bible school, we can't hear the voice of God. Fa betsaka nefa ny olona na dia ao anatin'ny ekôly biblika misy anay raha hoe sahirana izay mihaino ny feon'Andriamanitra. And to hear the sound of God is going to give you a solution of many problems. Dia ny fahenonao a ny feon'Andriamanitra dia amin'ny vahaolana anao a amin'ny olana maro samihafa. If it was easy, Raha ohatra hoe mora ilay izy, God will give you a printout every morning at the end of your bed. dia ohatrany hoe isa-marain'Andriamanitra dia amey anao a zavatra efa vita imprimé a dia apetrany eo akaiky ny fandriananao isa-maraina. And you can use the printout and you can have a solution to all your problems. Dia ampiasainao fotsiny a ilay zavatra ny imprimen'Andriamanitra dia ohatrany hoe manana vahaolana ianao ny amin'ny zavatra rehetra. But it's not that easy. Fa tsy ohatr'izay nefa ilay izy. So let's talk about how to hear the voice of God. Dia androany a dia ho resahantsika hoe ohatrany ahoana ny fandrenesana ny feon'Andriamanitra. To hear the voice of God is to really discover your destiny and fulfilling your potential. Dia tena hoe fahinonao ny ten'Andriamanitra zany a dia ny fanatanteranao a ny destinénao, fandehananao anatin'ny destinénao a sy ny fahavitanao a ny potentielnao ray manontolo. His voice is much different than the other voices you hear. Satria ny feon'Andriamanitra dia samihafa tsy mitovy mihitsy amin'ny feo a izay heninao matetika. His voice is love, Satria ny feoany a dia fitiavana. but his voice is also power. Fa ny feoany koa dia feno hery. His voice is healing, Ny feoana dia fanasitranana. but his voice is also wisdom. Fa ny feoany koa dia fahendrena. His voice is joy, Ny feoany a dia fifaliana. but his voice is also very intimate. Fa ny feoany koa indraindray a dia tena Talk. ny amin'ny hoe fandrenesantsika sy ny fehinoantsika zavatra tsy mahomby. And that doesn't let God get a word to you. He can't speak to you. Dia amin'izay fotoan'izay a tsy afaka miresaka aminao a, tsy afaka miditra ao anatinao Andriamanitra hiresaka aminao. Because if you go to bed and you pray, Satria ianao raha ohatra hoe andeha eny amin'ny fandrianao a dia andeha hivavaka. you pray and pray and pray, and it feels like you don't get an answer. Dia mivavaka ianao mivavaka miteny foana ianao a dia nefa ohatrany hoe fahatsapahanao a tsy mahazo valim-bavaka mihitsy. And many times it's because you hear very Ny akamaroan'ny fotoana dia ianao a mandre ohatrany hoe diso be loatra ny tsikera sy ny zavatra tsy mahomby renesinao. or maybe it's the voice of the enemy about condemnation in your life Na ohatra hoe feoan'ny fahavalo a izay manameloka ny fiainanao ihany koa. that can speak lies over you and about you. Dia ohatrany hoe miteny lainga sy manonona lainga momba anao. And it's sometimes difficult to silence all that voices. Dia indraindray a sarotsarotra no hoe mampangina an'izay feo izay. Sometimes you hear the voice of your teacher in school. Dia indraindray ianao a ohatra hoe maheno ny feon'ny mpampianatra anao any am-pianarana. So when you go to bed, you still hear that voice. Dia indraindray ianao rehefa mandeha any ambony fandriana dia atory a dia mbola mety hoe heninao ilay feo. Sometimes it's your mother or your father. Indraindray a ny feo an'ny dadanao na ny feo an'ny mamanao ny heninao. Come on, you need to go quicker, you need to do this, you need to do that. Hoe andao alefaso a, ianao mila manao an'izao a, mila manao an'ity anankiray ty ianao dia mila ataonao zao. Sometimes it's the voice of a bank manager saying, your account is very low.
dia mety hoe feo an'le mpitarika tsy dia mahomby loatra miteny aminao hoe ny zavatra ataonao nge tsy dia ohatrany hoe ambany loatra ny zavatra omenao. Sometimes it even can be a voice of a lawyer saying, hey, you owe somebody money, you must come and pay. Dia mety hoe feo an'ny avokanao mpisolo vavanao miteny hoe ianao mbola nanany anina vola fa mila averinao le volan'olona. Or you hear the hooter in the traffic, hey, go quicker, go quicker. Or Na go hoe ianao le klaksona eny amin'ny embouteillage eny hoe mandehana nge ianao mafy mandehana mafy. And we struggle to calm down. Ask today, Ny fanontaniana tiako apetraka androany dia zao. is God the loudest voice? God your first place you go when you are in trouble? Andriamanitra ve ny toerana andehananao voalohany rehefa mandalo zavatra sarotra ianao any amin'Andriamanitra ve ianao mandeha voalohany? Today we live in a culture where everyone wants what he wants. Satria amin'izao fotoana izao tsika dia miainao anatin'ny kolontsaina hoe ny olona rehetra dia mitady ny zavatra ilainy. Paul says in 2 Timothy 4, Paul zao miteny amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra at the end of this world, hoe any am-paran'izao rehetra izao people will not want to hear the truth anymore. dia tsy te handre famarinana intsony ny olona. They go to places where people teach what they want to hear. Dia lasa ery zareo mandeha any amin'ny toerana izay misy olona mampianatra ny zavatra tiany hoenona. And even God wants to say, no, Michael, no, Zal, no, Minded, don't go there. This is the truth. Dia mety hoe miteny izy hoe ary Michael, ary Mindert, ary zao tsy tokony handeha ho any ianao fa aty ny fahamarinana. And you say, no, God, I hear this man and I have peace with it. Dia mety teny amin'Andriamanitra hoe ary Andriamanitra kosa fa za maheno an'ity olona ity dia ohatrany manam-piadanana be mandre azy. But finding our voice starts with his voice, hearing his voice. Fa alohan'ny andrenesantsika ny feo antsika dia tokony handrehan'ny feony alohantsika. Because we must be in sync with him, Satria tokony hanana fifandraisana akaiky aminy tsika. connected with him. Tokony hifandray tsara aminy. So today, God tells me to say there's a little bit of a warning in this. Dia Andriamanitra zao miteny anahy androany hoe misy fampitandremana kely ao anatin'izay zavatra izay. Because if you are not willing to listen to God Satria ianao raha tsy vonona ny heno an'Andriamanitra and his voice, sy ny feony you won't eventually hear anything. dia tsy haindreninina mihitsy ianao. And you will be open for lies. Dia ianao hisokatra ho an'ny varavaran'ny langy. And anybody can let you astray Dia na iza dia afaka mitarika ianao hiala amin'ny fahamarinana. because you are exercising to hear what you want to hear. Satria ianao manazatra ny tenanao andreny izay zavatra tianao henona fotsiny. You understand what I'm saying? Azonao ve ny zavatra tiako tenenina? So the second part of today Ny tapany faharoa amin'ny zavatra ny amin'ny androany dia zao. is sometimes God is whispering to you. Indraindray Andriamanitra mibitsibitsika aminao. You know, if you want to get people's attention, Hitanao raha ohatra ianao zao te ohatrany hoe ampifantoka olona anankiray any aminao. you start to speak like that, Michael. Dia manomboka miteny moramora. Because if you speak like that, people say, maybe he's gossiping, maybe let me listen. Satria rehefa miresaka ohatr' izany ianao dia eritreretin'ny olona hoe mifosafosa dia hoe lao koa mba hanantona kaikaiky eny. So sometimes when you hear too much voices, God is starting to whisper to you. Dia matetika rehefa manomboka maheno feo be loatra ianao dia manomboka mibitsibitsika aminao Andriamanitra. Minded. Mindert. Can you hear all the voices around you? Ianao ve le feo manodidina anao? We hear ambulances, we hear police, we hear children, we hear dogs, we hear birds. Maheno ambulance ianao maheno polisy maheno zaza mitabataba, maheno alika mivovoa, maheno vorona maneno. But how many times we get so close to God that we hear his whisper? Dia impirika antsika mandeha manakaiky an'Andriamanitra hoe maheno an'ilay bitsibitsika an'Andriamanitra tsika. Do you know why God will whisper? Fa maninona kay Andriamanitra ny bitsibitsika? Because he wants you to come closer. Satria tiany ianao hanantona kaikaiky kokoa. And if you are close enough to him, Raha ohatra ianao tena akaiky azy, he can tell you and he have your attention because now you are really listening. satria amin'izay fotoana izay izy dia afaka miresaka aminao satria amin'izay fotoana izay ianao vonona heno azy. It's proven that 65% of all communications
is non-verbal. dia voaporofo a fa ny 5 isanjato a ny fifandraisana dia tsisy teny ampiasaina So it's body language. fa fomba firesaky ny vatana fihetsiky ny vatana. So God wants to speak to you quietly, and He's going to use some influences that takes away the voices out of you. dia Andriamanitra te hiresaka aminao a dia amin'izay fotoan'izay izy anala n'ireo zavatra rehetrarehetra manelingelina anao mba hahafahany miresaka aminao. And the word I want to use here is Psalm 46 verses 10. Ten'Andriamanitra izay ho ampiasaiko androany a dia ny salamo a toko fa 9:7 any 9:10 Where he says, izao ny voasoratra be still izy hoe aoka ianao hitsahatra and know that I am God. dia fantaro a fa zany Jehova. So what does the devil do in your life? Inona ka ny zavatra ataon'ny devoly eo amin'ny fiainanao? He makes you very busy. Ataony azy fomba anahiranana anao. He puts some pressure towards you to compare you with other people. Dia ohatrany hoe asimy pression eo amin'ny fiainanao a mba hahafahana ohatrany hoe variana ianao mampitany fiainanao amin'ny hafa. And you see somebody else driving a good car. Dia ohatra hoe lasa ianao mijery olon-kafa ohatra hoe mitondra tômôbilina mahafinaritra. And you want it too. Dia ianao koa mitady an'ilay izy. Now you work harder. Dia lasa ianao miasa mafy be. You see some nice dresses. Dia ohatra hoe mahita robe mahafinaritra ianao eny. Where did you buy that one? Hoe taizaka ianao vidiny iny? On the internet. Tao amin'ny internet. And you go there and you say, it's 250,000 hari. Ao amin'izay ianao miteny hoe 250,000 ariary ilay izy. Now you have to work harder. You must be very busy. Dia lasa ianao a manahirana ny tenanao dia miasa mafy be mba hahazahoanao an'izay zavatra izay. You know what's not helping? Mba fantatra hoe inona ny zavatra tsy manampy anao? This thing. Ty zavatra ty. It can keep us so busy. Afaka ohatrany hoe lasa masahirana antsika ilay izy. If it isn't Facebook, Raha vao hoe tsy Facebook, it's maybe Instagram mety hoe Instagram, or all the other things, na ireo zavatra maro hafa. but it keeps us busy. Fa lasa ohatrany hoe mandany ny fotoanantsika ilay izy. And your brain starting to get used to that. Dia le sainao a dia lasa ohatrany hoe zatra an'izay zavatra izay. And maybe you know it because I've said it previously, but I want you to know that your brain needs how many minutes or hours to rest every evening. Do you know? Your brain, how much rest does it need every evening? Ohatra hoe mety efa heninao ilay izy tany aloha fa te hanontany anao ao hoe adiny firy kay ny ilain'ny atidohanao a makaina isakariva. Who knows? Iza ny mahafantatra. You can tell me if you know. Teneninao anala izy raha fantatrao. 6 hours? Adiny enina hony. Somebody else? Misy olo-kafa? He's saying 8 hours. 8 hours? I'm talking about your brain, not your body. Za miresaka momba ny atidohanao fa tsy ny vatanao akory. What do you say, madam? Inona kay ny tianao dia adiny firy kay madama? 8 hours? Adiny 8 hony. 45 minutes. 50 minitra fotsiny ny ilainao isakariva makaina ny atidohanao. It's calling the REM. Go and Google it. Ndana jereo amin'ny Google fa miresaka ry zareo momba ny hoe IRM. Your brain only needs 45 minutes of rest every day. Ny atidohanao a dia mila makaina adiny 50 minitra isan'andro. That's why Satan can use that to keep you tired and that you don't get rest. Dia izay mampatonga ny Satana miezaka manahirana anao amin'izay ianao tsy makaina. Because he puts many things in your head so that your body can't sleep, but because your brain only needs 45 minutes. Dia amin'izay fotoan'izay ohatrany hoe asiany zavatra be dia be ao anatin'ny lohanao a dia lasa ohatrany hoe na ny vatanao raha tsy mahita tory a dia amin'izay ianao a sahirana tsara. Another thing that makes it not easy to hear the voice of God Zavatra anankiray koa mampatonga ny hoe manasarotra ny fahenonan'ny feo an'Andriamanitra. is TV. Télé, It's sport. ohatrany hoe mijery fanatanjahantena, mijery barea, It's your laptop. na ohatra hoe ny ordinateuranao. I've got a friend, he even takes his laptop on the holiday. Misy namako izay ara dia mandeha vacances ary izy dia mbola hoentiny miaraka aminy a ny solosainany. And I want to tell you what happened with me because I was on Facebook many years ago. Mba afaka tantaraiko anao a ny zavatra nitranga tamiko satria
fotoana maro lasa zay nanao Facebook But I do not really know how it works. fa za tsy dia mahafantatra loatra hoe ohatrany ahoana ny tena fomba fampiasana anazy tsara. So somebody on Facebook, I don't know who, saw, this man is a pastor. Dia nisy olona anankiray tao amin'ny Facebook nahita hoe ity lehilahy ity pastera. Let me try to hack his Facebook. Dia niaken'le olona ny compteny, piraten'le olona ny compteny. And then I will send some pornography on Facebook like it is him. Dia ohatrany hoe nandefa ohatrany hoe site pornographique ireny izy tao anaty Facebookny dia ohatrany hoe izy mandefa an'le izy. And they did it. Tena nataon'le izy. Can you remember, Michael? So then people was asking me, is it really you, Mindert? Dia be deabe ny olona nanontany anao hoe teninao marina ve mandefa an'ireny Mindert? And I said, I might be stupid, but not that stupid. Hoy zay hoe mety hoe dondrina kely na vendrana kely amin'ny resaka ohatrany iny fa tsy vendrana be ohatr' izany kosa So do you think if I'm really watching pornography, I will send to all my people to show them what I'm looking at? Dia ianao ve raha mieritreritra fa raha ohatra hoe za mijery sary mamofady na sary mihetsika mamofady ireny dia ianao ve mieritreritra hoe tena vendrana be dia le olona rehetra fantatro rehetra ny defasako an'le izy koa mba hoe mba jerenge ny zavatra jereko hoe That's not very clever. tsy dia marani-tsaina loatra ny olona manao an'izany. And I said, it's time for me to finish with Facebook. Dia zay tamin'ny zareo hoe fotoana mety anazy ao janona mihitsy tsy hanao Facebook tsony. And many years I was playing games on my phone when I was still traveling a lot. Dia tao anatin'ny taona maro asiko jeu ao anatin'ny telefoniko dia milalao jeu foana rehefa mandeha mivoyage. And I stopped with all of that. Dia najango koa zay. I even stopped watching too much TV. Dia najango koa raha ny fijerevana tele be loatra. And then suddenly my brain was telling me, so how are you going to keep busy now, Mindert? Dia zaho amin'izay ny saiko ny adohako ny tenanao ohatrany ahoana zany ny aniranao anao ny tenanao ry Mindert. No social media, Ianao zao tsy manao social media less TV, na enanao ny fijerena tele. and no games. Tsisy jeu koa ataonao. And I was sitting there saying, I'm not sure what I'm going to do. Dia mipetraka teo dia hoy zao hoe tsy fantatra koa ry inona zany ny zavatra tokony ataoko. So now I'm at the airport for 3 hours, Dia zao anaty aéroport mandritra ny adiny 3. walking around, not Lasa really know what I'm going to do. tsy mba fantatra koa reo inona ny tokony ataoko. And then God said to me, Dia zao ny tenenin'Andriamanitra tamiko. why don't you sit down Fa maninona ka ianao raha mba mipetraka aloha and you look? dia mijereva. Maybe you see somebody that's sad. Mety hoe ahita olona ianao mety hoe malahelo. Maybe you see somebody that you can just say hello. Mety hoe ahita olona ianao afaka hofahofoka fotsiny tananao dia iraban'le olona. Maybe you can just go to one of the security people and tell him, do you know that Jesus loves you? Dia mety hoe lasa fotsiny ianao mandeha any amin'le mpiambana dia miteny amin'le olona hoe mba fantatrao ve fa Jesosy tia anao. Or you can just look at a child Na hoe lasa fotsiny ianao mijery ankizy kely anankiray and start to make connection. dia lasa ianao ohatrany hoe manomboka manangana fifandraisana amin'le zaza. Or you can just close your eyes Na ohatra fotsiny hoe akipinao fotsiny ny masonao and you can talk to me. dia miresaka amiko. And church, a whole new world opened for me. Ry fiangonana ohatrany hoe tontolo vaovao mihitsy no nisokatra ho ahy. Away from my morning prayer, Ohatrany hoe tsy mitovy amin'le fomba rehefa le zaly mivavaka amin'ny maraina. away from church or Bible school or men's group or women's group. Miala kely amin'le hoe école biblique sy ny miaraka mivavaka amin'ny lehilahy sy ny vehivavy sy ny olona rehetra sy fiangonana. Away from my evening prayer, Lavitra n'le fivavahako rehefa tonga ny hariva dia mivavaka. I started to hear God's voice Fa nanomboka nandrehan'Andriamanitra, nandre ny feo an'Andriamanitra in the airport, na tany amin'ny aéroport aza, on the toilet, na ny toerana mpivoahana aza, in the shower. any amin'ny toerana fandrona. Doesn't matter where I am, Tsy mampaninona ny toerana izay misy ahy because I took the other voices away. satria nalaiko le feo rehetrarehetra dia nataoko mikisaka kely. The voice of a game going dingo 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 dingo. Le feo an'le jeu izy mahay anazy tsara. Because that voice condition you. Satria izay feo zay dia ohatrany hoe manamboatra sy conditionné amin'ny fomba fisainanao. That's why people get addicted even to games. Zany mampatonga ny olona lasa miankin-doha ary na amin'ny jeu vidéo. Because you hear that voice even if you go to sleep.
na dia matory ary ianao dia ohatrany hoe eninao le feo an'le jeu izay ataon'izay le izy. And even when you get like a time or a place where when you have a little bit of time, dia na dia ohatra ary ianao hoe manana fotoana kely hitsarana amin'ny zavatra anankiray, and you immediately take your phone, dia eo ny eo ihany ianao dia ohatra raisinao ny telefona. maybe somebody texts me, Mety hoe misy olona na dia efa mesazy anavy, maybe I can see what's happening on social media. mety hoe afaka hitako ny zavatra mitranga atao amin'ny serasera. What is the Kardashians doing? What is the Kardashians doing? Inona kay nataon'ny Kim Kardashian ato? So church, Fiangonana. let's go to Psalm 32 verses 7. Andehantsika ao amin'ny Salama toko fa 2:27. 32, Psalm 32 verses 7. Salama toko fa 2:27 azafady tompoko. He says in Psalm 32 verses 7, Thou art my hiding place. Thou wilt preserve me from trouble. Thou wilt compass me about with songs of deliverance. Selah. Ianao no fiereko a, miaro ahy tsy ho azon'ny fahoriana ianao a, fiobiam-pamonjena no ahodinao ahy. So he says God is our refuge, Miteny izy hoe Andriamanitra no fierenao. our fortress, Izy a no rehefa azon'ny fahoriana ianao a dia izy no miaro anao. and even our time in need, he's there. Na dia amin'ny fotoana ilavanao azy izy a dia eo foana. He wants to be our hiding place. Andriamanitra dia te hoe fierentsika na fiefenantsika. He wants to be the one that's the most important in our lives. Tiana hoe izy no manan-danja indrindra eo amin'ny fiainantsika. But maybe you have seen many videos of families in a restaurant. Mety hoe mahita horonan-tsara ianao video amina ohatrany hoe fianakaviana sakafo any amin'ny restaurant. They go to the restaurant to have some fellowship and to eat some good food. Dia lasa ry zareo makany amin'ny restaurant, makany amin'ny toerana fisakafoanana ireny mba ohatrany hoe anana fotoana miaraka, hinana sakafo mahafinaritra. They put the effort to wash and to dress nicely. Dia lasa raha ny sasany mba miezaka mihitsy hoe mba amin'ny fotoana io raha tsy zatra misasa izy dia mba misasa sy miakanjo tsara. They go in the car and they go to a good restaurant and everybody is looking good and looking forward to this. Dia lasa miakanjo tsara dia lasa miditra anaty tomobila, mipôzy tsara daholo ny rehetrarehetra dia ohatrany hoe metanetana daholo ny atongavan'ilay fotoana. And they get there. Dia tonga any izy rehetra. And immediately the brain is saying, Dia tampotampoka eo le saina miteny hoe le nataony teo iny. the boy grabs his phone, he wants to finish his game. Dia le ankizilahy kely lasa raisiny telefoniny satria tia novotainy le jeu. The sister grabs her phone and say on Instagram, maybe somebody has sent something for me. Dia le zanany vavy indray lasa indray mandray telefona dia hoe ao amin'ny Instagram angamba mety misy olona nandefa zavatra ho ahy. Father grabs his phone and say, maybe somebody is texting me, somebody is WhatsApp me. Dia mety hoe le raim-pianakaviana indray mijery hoe mety misy olona nandefa hafatra ananga ao amin'ny WhatsApp. I can show you many pictures I have taken Afaka asehoko anao sarin'olona be dia be where the whole nalaiko. family in the restaurant is on their phones. Hoe ny ankonana rehetra izy menakavy dia samy eo amin'ny telefoniny daholo ao anaty toeram-pisakafoanana. Have you seen that? Efa nahita ohatra izany ianao. So church, when I was preparing for this, Fiangonana, hitanao rehefa nanomana an'ity ten'Andriamanitra androany ity he said, Minded, it's that moment that your daughter say, you do not listen to my father except he has a Bible in front of him. dia hitanao izy hoe izay fotoan'izay dia ohatran'ilay zavatra notenenin'ny zanako vavy hoe ianao tsy mihaino ny dadako raha tsy misy baiboly eo anoloany. It's because I'm always making jokes Satria za manao vazivazy foana amin'ny fotoana rehetra and teasing the children. sy manany an'ny ankizy. But today, Fa androany it's a serious moment. fotoana feno fahamatorana. Do not conform to this world and the patterns of this world. Aoka tsy hanahaka an'izao tontolo izao na ny fomba fanaon'izao tontolo izao sika. Go to your room tonight and speak to God. Mandehana ao amin'ny efitrano misy anao androany alina dia miresangy amin'Andriamanitra Asking Him,
What must I take out of my life so that I can hear your voice? hoe inona ny zavatra tokony esorina eo amin'ny fiainako mba hafahako mandre ny feonao. And I can tell you, church, in the beginning, not to play games or not to go on social media. It's a little bit tough. Ohatrany hoe amin'ny voalohany mety hoe raha miteny hoe tsy tokony hilalao jeu na tsy handeha hanao Facebook na zavatra hafa dia amin'ny voalohany ilay izy mety mafy. But if I could do it, Fa raha ohatra hoe vitako ilay izy you can do it. dia vitanao koa izany. Because I think we all get strength when we pray towards God. Satria izaho mino hoe tsika rehetra dia mahazo hery daholo rehefa mivavaka amin'Andriamanitra. He must just be our hiding place. Fa izy fotsiny no mila fiherentsika. So don't see it as a threat. Aza ohatrany hoe jerena hoe zavatra mampatahotra ilay izy. See it as the love of God speaking to you today. Fa jereo ilay izy hoe fitiavan'Andriamanitra miresaka aminao androany. Saying, God, I want to hear your voice. Miteny amin'Andriamanitra ianao, Andriamanitra te handre ny feonao But I'm so conditioning to listen to all the voices of this earth. Fa zaho ohatrany hoe fa zatra loatra mihaino ny feo an'izao tontolo izao manodidina ahy. So today's we easily replace time with God Dia amin'izao vaninandro izao dia mora kely mihitsy ny hoe manakalo ny fotoana tokony iarahanao amin'Andriamanitra. So we go home and immediately it's social media, sport, eating, drinking, gambling, money. Dia ohatrany hoe le fotoana tokony iarahanao amin'Andriamanitra lasa soloinao social media, fanatanjahantena, fisakafoanana, fisotroana, filokana sy fitadiavam-bola. So what voices do you need to cut out of your life to hear the voice of God? Inona kay feo mila tapahanao eo amin'ny fiainanao mba hafahanao mandre ny feon'Andriamanitra. So in the Bible, God got people's attention in many ways. Ao anatin'ny Baiboly zao dia betsaka ny fomba ohatrany hoe nampiverenan'Andriamanitra ny olona indray andre ny feony. With Moses, it was the burning bush. Ny tamin'ny Mosesy zao dia nampiasainy ny rome mirehatra. With Elijah, it was Mount Carmel. Dia ho an'i Elia dia ny tendrombohitra Karmela. With Jonah, it was the belly of a whale. Dia ho an'i Jona dia le tao akibon'ny éléphant baleine. Trozona azafady tompo. It's okay. It's okay. Tsy manino zany fa mety tsy maniry hoe hisiditra anaty kibona elefanta zany. So God wants your attention and He wants to speak to you. Satria Andriamanitra te azo ny fifatohanao dia te hiresaka aminao izy. Sometimes He will even make you sick so that you can stay home and He can speak to you. Indraindray raha ataon'Andriamanitra marary mihitsy ianao mba hahafahanao mijanona any an-trano dia amin'izay fotoan'izay izy miresaka aminao. Okay, I want to correct it. He doesn't make you sick. He allows sickness to come so that He can speak to you. Ahitso kely le izy tsy hoe akory hoe mamparary anao izy fa avelany ny aretina ho tonga eo amin'ny fiainanao mba hahafahany miresaka aminao. God will not make you sick. He will just allow it. Andriamanitra akory tsy mitondra aretina eo amin'ny fiainanao fa avelany fotsiny le izy hitranga. One day, a man came to me, Ray andro izay nisy lehilahy nanantona ahy. and I've got his permission to say his name. His name is Nicky. Manana fahazahon-dalana avy aminy anonona ny anarany ny anarany Nicky. And he said to me, Meindert, I'm struggling to connect with God. Dia izy taminao hoe Meindert, sahirana fandray amin'Andriamanitra. I've been praying for years for an increase. Za mivavaka nandritry ny taona maro mba ohatrany hoe azahoana fisolota karama ao ampiasana. I'm stuck in the same place for years. Za dia ohatrany hoe mitsoka eo amin'ilay toerana anankiray io nandritra ny fotoana maro. I don't have a girlfriend. I don't have a house. Tsy manana olontiana, tsy manana trano. My car is old. Ny tomobiliko le efa antitra be reny. And I've been praying, Meindert, and praying and praying. Dia ozy izy hoe mivavaka raha Meindert mivavaka foana. And I said to him, Nicky, Ozy taminazy hoe Nicky, I want to challenge you today. ozy aho hoe te amin'ny fanamby anao androany For 1 month, mandritra ny 2 volana. not to ask God for anything. Ozy aho hoe aza mangataka ninina amin'Andriamanitra. For a new car. Aza mangataka aminazy hoe azo tomobilina vaovao ianao. So the first week, Ny herinandro voalohany nothing happened. tsisy ninina ny tranga. And I went to drink coffee with him. Dia lasa nisotro kafe niaraka taminy. And he says, Meindert, is this really going to work?
Toy izy hoe mainderta tena omby fe ty zavatra teneninao anaty. I said, don't listen to the voice of doubt. Toy izy aho taminazy hoe aza enona le feo amin'ny fisalasalana. Just trust in this process. Fa matoky fotsiny amin'le dingana izay arahanao zao. The second week, he was not praying for anything. He was just thanking God for everything he have. Dia ny herinandro faharoa dia tsy nivavaka hoe nangataka ninina tamin'Andriamanitra izy fa nisaotra an'Andriamanitra tamin'ny zavatra ifanananany. And I was drinking coffee with him again. Dia lasa indray anaraka nisotro kafe miaraka tamindray. And I say, how are you, Nikki? Toy izy taminazy hoe manahoana ianao ry Nicky? He says, nothing has changed yet. Toy izy hoe tsisy ninina niova hatreto. But there's a funny feeling starting to come over me. Toy izy hoe fa misy ohatrany hoe fahatsapana ohatrany hoe hafahafa zany ohatrany hoe mivoaka tao anatiko. He said, it's like a feeling of contentness. Ohatrany hoe fahatsapana ohatrany hoe mahay mionona amin'ny zavatra ananako. And I said to him, Nikki, you know what's in 1 Timothy 6 verses 6? Dia ozy taminazy hoe fantatrao ny tenenin'ny Timoty voalohany Timoty voalohany toko 9:9. And I want us to read it. Tiako vakintsika le izy. He says, but godliness with contentment is a great gain. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. And verses 7, Ny 7. for we brought nothing into the world, for neither we can carry anything out of it. Ozy izy hoe fa tsy nitondra na inona na inona ao amin'izao tontolo izao isika sady hita fa tsy atondra na inona na inona hiala. But the thing, family, Fa ny zavatra anankiray ry ankonana. I could see Nikki is now listening. Fa za nanomboka nahita ny Nicky ohatrany hoe manomboka mihaino izy. And remember, for 2 weeks now, he hasn't asked God anything. Dia tadio tsara hoe nandritra ny 2 herinandro sa izy tsy nangataka ninina tamin'Andriamanitra. Go to verses 8. Dia jery ny 9:7. But having food and covering, we shall be therefore be content. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. So everything he was asking God is not food and a place to stay. Hitanao ny zavatra rehetra nangatahany tamin'Andriamanitra nge tsy hoe sakafo na ohatrany hoe toerana hipetrahany. You have it. Satria efa hanananao le izy. So for the third week, you thank God for food and for shelter. Dia hoy taminazy hoe ny amin'ny herinandro fahatelo dia misaora indray ianao amin'ny Andriamanitra ny amin'ny sakafo hohaninao isan'andro sy amin'ny trano izay hipetrahanao. And then after the third week, I went to drink coffee with Nikki again. Dia ny tao amin'ny vita ny herinandro fahatelo dia nandeha niaraka nisotro kafe tamin'ny Nicky indray tsy le eny tsena le etsy amin'ny kaikin'ny amoron-dalana etsy akory fa any amin'ny toerana ohatrany hoe any amin'ny restaurant misotro kafe fa fomba fiteny fotsiny zany any Afrique du Sud. I didn't say that much. No, I'm joking. No, I'm joking. No, I know. I trust you. Tsy niteny zavatra lava be ohatry zany So then I'm asking Nikki, so how are you, Nikki? Dia tonga le herinandro fahatelo dia nanontany hoe manahoana ianao ry Nicky? He says, Minded, you won't believe it. Dia ozy izy hoe mainderta tsy ino ianao. I say, no, I will. Dia ozy izy aho hoe ino mihitsy aho. He says, what do you know? Dia ozy izy hoe fa inona mifantatrao? Now you say, I won't believe it. And I said, yes, I will believe it. Ianao zao ny tenanao aho hoe tsy ino aho fa za ino an'le izy mihitsy. I don't know what you're going to say to me now, but I know I'm going to believe it. Fa tsy fantatra hoe izay zavatra teneninao zao aho fa minoko fotsiny le izy rehefa voateninao. He says, now, man, how can you know? Dia ozy izy hoe aiza kosa ahoana ny ahafantaranao an'izany? I say, I do not know, but I know I'm going to know when you say this, it's going to be good. Dia ozy hoe tsy fantatra le izy fa rehefa teneninao le izy dia amin'izay fotoana izay dia fantatra ho tsara le zavatra teneninao. He said, okay, anyway, my boss said to me, when last did you have an increase? Dia ozy izy hoe le patronko ny tenanao oviana ianao oviana ny kai ny farany sondrotan'ny karamanao. And immediately, like now, I had goosebumps. Dia tampotampoka teo ohatranao ohatrany hoe voan'ny chair de poule reny. He said- feno hoe mangiritsina. And Nikki was saying, like 2 years ago, Ozy izy Nicky hoe efa roa taona lasa zay. he says, now, I'm even going to give you a 50% increase. Dia ozy izy le patron hoe omeko fitombona 50 isanjato mihitsy ianao zao. And he said to him, yeah, hallelujah.
He said to him, when last did you go on holiday? Toy izy hoe oviana ka ianao nandeha vakansa farany? He says, also 2 years. Tanao roa taona lasa koa zay. He says, go on the internet, look for a place you want to go on holiday, I will pay. Toy izy hoe andany ianao mijery eo amin'ny internet a, dia jereo ny toerana tianao aleha fa zany andohan'ilay izy ray manontolo. And church, I'm not making up the story. That's why I'm using his name. You can contact him. Dia hitanao tsy hoe tantara miforonoko ilay izy a, fa zay ny nampatonga nananonina ny anarany a, afaka resahanao izy rehefa eo te resaka aminy ianao. And he says, Maynard, it's not all. Toy izy hoe manderita tsy zay fotsiny ihany. Somebody gave me a dog. Misy olona nanome alika anahy. And I called that dog my Jesus dog. Dia natsoky ilay alika hoe alika nomeny Jesosy ahy. So his name is Jesus. Dia ny anaran'ilay alika dia Jesosy. Not because I want to make fun of it. It's because God gave me 3 gifts in 1 week and I just want to glorify his name. Dia ohatsy izy hoe tsy hoe akory hoe te hivazivazany amin'ny anarany a, fa ohatrany hoe nandritra ny 3 herinandro a, ohatrany hoe voafitapitra ny 3 herinandro dia nomeny zavatra Jesosy zavatra anankitelo a, dia te hanome voninahitra ny anarany. And he say, thank you, Maynard. Dia izy hoe misaotra betsaka Mainderta. I said, no, so you say thank you, God. Fa izy hoe tsy zany tokony isaoranao fa i Andriamanitra ny tokony isaoranao. I said, but Nikki, the 3 weeks, you still need 1 week. You just have to thank God. Dia ohatsy izy taminazy hoe vo 3 herinandro zay ny lasa fa mbola tsy ampy herinandro ilay izy a, fa mbola mila misaotra an'Andriamanitra ianao. You know, God, Colossians 2 says we must run over with thankfulness. Dia fantatrao tsara ny tenin'Andriamanitra amin'ny Kolosiana toko 2 hoe isika dia tokony hiboiboaka ao anatintsika fisaorana an'Andriamanitra sy mifakasitrahana azy. And church, the testimony is not finished. Fiangonana mbola tsy tapitra ilay fijoroana vavolombelona. The 4th week, Ny herinandro fahaefatra I went to drink coffee with Nikki again. dia lasa indray aho niaraka nisotro kafe tamin'ny Nicky. And this time he was just sitting there, Dia tamin'ity indray mitoraka ity izy mipetraka teo fotsiny. crying. Tomany izy. He said, Minded, I went with my dog to the shop. Toy izy hoe Mainderta niaraka tamin'ilay alikako aho tany an-tsena. At Checkers, just buying some groceries. Dia ohatrany hoe any amin'ny ohatrany hoe Super U ety amintsika dia lasa mividy entana ilaina andavanandro fotsiny. And this lady came to me saying, you've got such beautiful dog. Dia misy vehivavy zay any teny anao hoe ohatra mahafinaritra anahy ty alikanao ty. And while she's stroking the dog, Dia ohatrany hoe rehefa nanafisafo an'ilay alika teo izy. he was looking at her and said, you're quite beautiful. Dia jereny Nicky tsara ilay vehivavy toy izy ohatra manja be koa ianao zany. And suddenly she was looking at him saying, why do you look to me at that way? Dia ozy izy ilay vehivavy taminy hoe fa maninona ny jerenao ohatra izao. He says, I'm sorry, you are just very beautiful. Dia ozy izy hoe mialatsiny fa tena manja loatra ianao. And she said, you want my number? Dia ozy izy ilay vehivavy hoe omeko anao nga ny numéroako. And he took her number Dia niraisiny ilay numéro. and he went to drink coffee with her. Dia lasa koa izy mba nisotro kafe niaraka tamin'ilay vehivavy. And now he's in love. Dia zao izy tena hoe tafalatsaka tanteraka mpitiavana. And today he's married to that girl. Dia androany amin'izao fotoana izao efa vady izy sy vehivavy io. And can you remember, church? He didn't have an increase. Tadidinao tsara fiangonana tany am-boalohany tsy nisonitra ny karamany. He didn't have a girlfriend. Tsy nanana olontiana, He didn't have a car. tsy nanana tômôbilina. So now you know the story. Zao fantatrao ilay tantara. His boss gave him a car as well. Dia hitanao nomeny ny patron tômôbilina vaovao be koa izy. He wasn't asking God. Tsy nangataka tamin'Andriamanitra intsony izy. He wasn't asking his boss. Tsy nangataka tamin'ny patron koa izy. He was just thanking God. Fa nisaotra an'Andriamanitra fotsiny. And this story is now 3 years later. Dia ty tantara ty efa 3 taona lasa zao. And he still just thank God every day. Dia hitanao isan'andro izy mandraka androany dia mankasitraka an'Andriamanitra foana. And now even he has a business. Dia zao ary izy manana ny fandraharany manokana. I'm telling you this story Teneniko anao ilay tantara. to say sometimes we go to God with a list of things we want. Satria indraindray tsika rehefa manantona an'Andriamanitra dia miaraka amin'ny lisitra amin'ny zavatra taketintsika ananana. Because we know the scripture says God will supply all your needs. Satria fantatritsika tsara ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra matsy ny zavatra rehetra ilaitsika. But that's God. Fa zany Andriamanitra. From your side, Fa inona ka ny anjaranao? start, decide to be content. Fa ianao mila manapa-kevitra aloha ahionina amin'ny zavatra efa anananao. And then you go from there. Dia avy eo indray ianao mandeha mandroso lalindalina kokoa. So Nikki's testimony is not necessarily your testimony.
mety hoe ny fijoroana vavolombelona niky mety tsy hoe tsy hoe ohatr'izay koa ny zavatra hitranga aminao. Nikki's life is not necessarily your life, Mety hoe ny fiainan'ny niky mety tsy hitovy amin'ny fiainanao. but you just connect with God and make the voices of the earth quiet. Fa ianao mila mifandray amin'Andriamanitra fotsiny dia avelanao ny feon'izao tontolo izao angina. And I want to start to finish off Dia te hanomboka efa marina sahady ary to say you are not the mistakes you made. Ianao tsy le hoe tsy hoe ianao le fahadisoana nataonao. You are not the labels people put on you. Tsy ianao tsy le hoe anara-petaka napetraky ny olona aminao. You are not the lies the enemy tried to sell to you. Tsy ianao le lainga izay tiany devoly sy ny fahavalo amidy aminao. You are not defined by people. Ianao tsy hoe mombanao dia ny olona ny mametra azy. You are defined by God. Fa ianao dia voafetra an'Andriamanitra. You are his child. Satria ianao zanany. You are the apple of his eye. Ianao le anak'Andriamasiny. You are sought after. You are taken care by God. Ianao dia ikarakarain'Andriamanitra. You are more than a conqueror. Ianao manoatra noho ny mpandresy. You are a new creation in Christ. Ianao dia zavaboary vaovao ao amin'ny Kristy. You are the righteousness of God Ianao ny fahamarinan'Andriamanitra through Jesus Christ. amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. So hear what God wants to say to you today. Dia noho tsara ngeny zavatra tian'Andriamanitra tenenina aminao androany. I love you. Tiako ianao. I love you, my child. Tiako ianao ry zanako. So when you hear God says, I love you. Rehefa henonao Andriamanitra miteny hoe tiako ianao. When you doubt, God says, I love you. Rehefa manana iay ianao dia mbola miteny aminao ihany Andriamanitra hoe tiako ianao. When you have success, God says, I love you. Rehefa mahomby ny zavatra ataonao dia mbola miteny aminao ihany Andriamanitra hoe tiako ianao. When you don't feel good enough, God says, I love you. Rehefa matsapa ny tenanao ianao hoe ohatrany hoe tsy ampy izany misy fahabangana dia mbola miteny aminao indray Andriamanitra hoe tiako ianao. Even when you sin, God says, I love you. Na dia mbola nanota ary ianao na manota dia mbola miteny aminao ihany Andriamanitra hoe tiany ianao. So I want you to hear the voice of God. Tiako ianao handre ny feon'Andriamanitra. I've got a special song. Do you have it? Misy hira anankiray izay efa ao ve ilay izy efa voninao. And I please want you now to quiet everything. Dia tiako ampangintsika ny zavatra rehetra. If there's children, if it's okay that they take it to the back or something, I just want you now for this one song just to calm down and listen to the voice of God. Dia raha ohatra hoe mialatsiny raha ohatra hoe ho an'ny ankizy kely raha ohatra hoe mitabataba ilay ankizy dia mba miangavy mba hoentina makatsy ambadika fa tiako angina tanteraka ny atao anaty salina androany fa tiako ianao handre an'ilay hira dia heno an'Andriamanitra. So let's listen to the song. Close your eyes and listen to the song. Akipio masonao dia ndao henotsika ilay hira. Struggling to hear me, so I'm not striving to be heard. I am sure the one who made me is catching every word. When you're this close, I rest my soul. It's effortless when you're this close. I would fight for your attention, but your eyes are fixed on me. I would reach for your affection, but you've already given it to me. When you're this close,
I can't let go. It's effortless when you're this close. Hold my face if I should wander, if my thoughts are far from home, if my faith is going under. Remind me I am known. Hold my face if I should wander, if my thoughts are far from home, if my faith is going under. Remind me I am known. Remind me I am known. When you're this close, I rest my soul. It's effortless when you're this close. When you're this close, I can't let go. It's effortless when you're this close. Let's continue to pray. Lord, maybe not all of us understood the words. But we could felt your presence in this Fatsapanay place. teto ny falandrianao a teto amin'ity toerana ity Because you are here, Lord. satria eto ianao tompo And you want to touch us. dia te hikasika anay ianao Whispering today that you love us. pitsipitsika aminay ianao androany miteny aminay hoe tianao zay You love us unconditionally. tianao zay a tsy misy fepetra You love us even before we were formed in our mother's womb. tianao zay a eny fa natalohany na moronanay tao amin'ny kibon'ny mamanay aza And today we want to react more than anywhere, anytime. dia androany zay te hamaly ianao mihoatra noho ny tany aloha lasa tany And say we want to get closer to you, Lord. dia teny aminao hoe te hanakaiky ianao bebe kokoa zay tompo With you there's no pain. satria miaraka aminao a tsy misy fanaintainana With you, the pain we had in the past can just go away. miaraka aminao a ny fanaintainana zay mety nanananay tany amin'ny lasa dia miala fotsiny We can trust you. satria zay afaka matoky anao We can build our lives on you. afaka manangana ny fiainanay a eo aminao zay We don't need anybody or anything else. tsy mila na iza na izy zay a na zavatra inona na inona na inona And today we want to put our whole lives completely into your hands. fa androany zay a dia te hametraka ny fiainanay ray manontolo a eo am-pelantananao Not a piece of it, completely. tsy hoe ny ampahany fotsiny a fa izy ray manontolo Surrendering all. omena ianao sy atolotra ianao ny zavatra rehetra Speak to us, Lord. tenena aminay tompo We are listening. satria mihaino anao zay Speak to us, we are listening. tenena ianao aminay satria mihaino anao zay And sorry, Lord, for the things that we started to do on this earth. mialatsiny aminao zay a ny amin'ny zavatra natomboka natao teo amin'izao tontolo izao
take away the things that's taking your voice away in my life. esory a ny zavatra manaisotra ny feonao eo amin'ny fiainako So that I can hear you. mba hafahako mandre anao. If I'm too busy, I'm sorry, Lord. Raha ohatra hoe sahirana be a mialatsiny a tompo, Bring me, open doors for me, Lord. omeo anahy ny varavarana misokatra tompo, And close doors. dia akatongo koa ny varavarana I want to be in your will. satria te hitoetra eo amin'ny sitraponao aho. I want to go where you want me to go. Te andehany amin'izay toerana tianao andrahana ahy. And I want to be obedient towards you. Te hakatoanao ahy. In Jesus' name we pray this. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay. Maybe somebody hears that voice and maybe somebody can say what he's saying because that's part of the manifestation of the Spirit. Raha ohatra hoe misy olona zao mandre an'izany feo zany ka raha afaka misy mandikisa ny zavatra teneniny zany satria anisan'ny fisehoan'ny fahalemasany zany. Did anybody hear what he was praying or saying? Nisy nandre ve ny zavatra nyteneniny teo na ohatra hoe zavatra nyteneniny teo? Okay, let's finish off. Thank you, Lord. Misaotra tompo We love you. satria tiana ianao. And we accept you as our Father. Dia manaiky anao zay a ho rainay. In Jesus' name we pray this. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay any. Amen. Amen. Misaotra betsaka. Misaotra betsaka tompoko. Misaotra betsaka. Thank you. Ty hafa-mafy an Jesosy. Ty hafa-mafy an Jesosy. Androany Andriamanitra namangy antsika, nampatsiaro antsika izy a ny amin'ny asaribidin'ny safidinao angetaheta ny feoany. Amen. Retsika ny zavatra voalazam-ponompon'Andriamanitra teo a ny vavolombelona ny ainan'le rahalahy Niki a tsy ho vavolombelonao sao a ho alaitsika tahaka le bitsika tonga ra-potoana teo amin'ny fiainany dia ho ataontsika kopia dia hifampitady antsika fa karaha volana hoe sady tsisy sipa, tsisy volana, tsisy asa, tsisy ninonina. Fa ny lesona nomen'Andriamanitra dia ny hoe mangetaetainao a ny andre ny feo an'Andriamanitra. Nanaitra Andriamanitra teo a fa tsy mahasoanao ny fanomezana fotoana ho an'izao tontolo izao. Ary fantatsika tsara fa ny assistance divine na ny fanotronana tena mitaky 100% de concentration et 0% de distraction. Possible afaka misy fahagagana na tsy dia mifantoka ary ianao. Fa raha tena te hifanatrika amin'Andriamanitra hikarakaranao mihoatra noho izay inonao ianao a tsy maintsy ianao misakra. Le misakra resantsika sakrifio ny fiainanao taloha, le zatra mijery télé, manome fotoana ho an'ny zavatra tsy tondra fitombona sy fiainam-panahy ao anatin'ny fanomanana ny mandrakizay ianao. Tena kaikinao a misy zavatra nomeny Jesosy hoe ahafahanao manova an'izany hoe ozy izy Jesosy nisy didy zay ozy izy voaraiko avy tamin'ny raiko fa nomeny fahefana ozy izy a anolotra ny aiko sy akazy a indray fahefana na hery. Io hery io a dia herin'ny safidy. Afaka misafidy ianao le karazam-piainana izay nitenen'Andriamanitra teny ambavam-panompony androany a, ilay karazam-piainana miaino a dia mandre azy a miresaka aminao sy mibitsika aminao. Tena kaikinao a afaka misafidy ianao e. Ny modèle naseho an Jesosy a resaka divertissement resantsika
vao vita asa, inona nataon'i Jesosy? Vavaka. Alohany mandeha miasa, inona nataon'i Jesosy? Vavaka. Vao misy occasion misokatra dia lasa izy mivavaka satria fantany. Aleony miresaka amin'ny rainy toy izay mitafa amin'ny folona. Aleony miaino ny rainy toy izay henoiny ny vahoaka betsaka. Fantatr' Jesosy ny sarobidiny hoe mitokana manomana toy izay aseho sy maneho. Afaka ho tonga etaetanao zany. Aseho an Jesosy le modèle ary efa ao anatinao le fiainana, fa mila mijoro ianao mandray safidy hoe manomboka androany tsy ataoko verivery foana ny fotoana izay omen'Andriamanitra. Tsangano ny tanao kavana dia vereno manomboka androany tsy ataoko verivery foana ny fotoanako, omeko an'Andriamanitra ny fotoanako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny zavatra lazay mpanompon'Andriamanitra teo izy hoe alohan'ny andrenesanao ny feo an'Andriamanitra dia mila hisoronao ny feo hafa rehetra. Be dia be ny karazana feo voaresaka eo, ny feo an'ny lasanao, ny feo an'ireo karazana eso, fandatsana, fanenjehana, negativa be dia be tany amin'ny lasanao tany. Mila esorony ireny feo ireny dia soloina feo tsara. Aiza misy feo tsara? Aiza? Ao amin'Andriamanitra. Nosoratana ny teniny mba ho azonao vakiana 24 heures sur 24, toy indroa maso fa vao misokatra io, bonne nouvelle no hitanao ao e. Amen. Zay no mahatonga antsika rehefa hainao ohatry mitady reradreraka, hainao mihitsy hoe ohatran'ny miraty le départ'le vavaka izy nefa tratran'izay aloha. Ohatran'ny inona hoe tsy mandeha bateria dia ohatran'ny André ohatran'ny tsy velona zany e. Dia zao no tenenin'ny Baiboly, mamaky salamo zay izy. Sokafo ny salamo. Vao manokatra ny salamo ianao, tonga dia ohatran'ny hoe tarito ny fanamasina zany le fonao tsy mahay miteny iny lasa mahay miteny, to dia vakio tahaka ny deravavy maniry anao an'Andriamanitra no aniriny foko anao. Taizany tsy navokatra amin'izay tao anaty salamo. Alleluia. Hitanareo omen'Andriamanitra ilay izy. Fa indraindray rehefa le mikatso ny fiainam-panahintsika dia tsy salamo vakiantsika. Aiza le sujet de aiza le tonga dia le verset biblique dia misy miracle be reny, tonga dia le miracle be reny jerentsika. Ataonao tsato-pisa. Tratra nyity tenity ianao hoe solain'ny lohanao ry Jerosalema. Atao raha zay ianao tsy mametraka amin'ny famakiana Baiboly amin'ity le mitsatotsatoka ty. Alleluia. Tana jereo ny salamo. Jereo koa aloha le titre n'le salamo fa tsy tonga dia izay tonga. Ao moa salamo hoe fitaraina an'ireo izay ninjehana. Tanamba jereo hoe fiderana an'Andriamanitra nampandresy. Ohatra zany. Sokafo le izy. Vakio amin'izay. Dia ao anatin'iny mba hatoranao ireny le izy. Alleluia. Firy aloha faly fa ho atory le izy. Tonga dia iaino le vavaka ny soratana anatin'le salamo. Teny zao ny salamo. Salamo 63. Andriamanitra ianao. Mangetaetanao ny fanahiko. Maniry ianao ny nofoko. Dia henonao mihitsy ny hoe ohatran'ny tsy marina aminao le izy. Fa maninona ary le Davida nanoratra an'izany fa za tsy mahatsapa ninninina. Aza maika tonga dia makany amin'le verset manaraka fa iverenao hatramin'ny voalohany dia miresaha amin'ny fanamasinao te hiaina an'io verset biblique io ohatra ny vida be fa tsy vida tena tsisy ninninina mihitsy, tsy mandre ninninina vao vita izay vavaka izay avy are amin'ny fanoteriny ene fa manomkorenao hoe hiainanao le teny. Amen. Dia zao fenoy feo tsara. Zay dia mahatonga antsika miarahama ireny namana miteny zavatra tsara ireny. Raha sahira ianao tsy mety an'izay namana izay dia midira atao fa ato be namana manana an'izay fomba fiteny tsy miresaka afa-tsy zavatra tsara. Dia ho hitanao
fa ho tena passé tokoa mipase anao, tena dia lasa valana. Ary tamin'ny semaine farany teo efa nampitandrina ny tompo miomana ozy izy fa hosikafana ny chapitre vao tsy mahendehaka ao an'Andriamanitra. Tonga dia fafao zany ny feo an'ilay chapitre taloha, fafao esory aza verina. Le zany pasteur ohatra miverina ho azy tonga dia toero, dia toero amin'izay fanlazain'Andriamanitra fa ho ataony eo amin'ny fiainanao. Amen. Jereo ane mangeta itsika ny andre feo an'Andriamanitra ary mino fa manomboka androany zay efa nandre andre bebe koa ataovy amen. Zay mbola tsy nandre mihitsy manomboka andre manomboka izao. Ny feo hoeninao misy karazany. Ao le mahafinaritra ny olona rehetra tahaka an'ilay hoe feno rano siny. Tonga dia efa mientanentana ianao hoe miala andray jus de raisin. Fagagana zany amen. Ny arivan'iny renao tsy hoe alatsao eo amin'ny akavanana ny arato iseho ndray ny fahavokarana. Fa te hilaza aminao fa tsy miditra mandre an'izay ianao raha tsy mandre an'ilay feo manao hoe ajanony amin'izay ny sora ary manomboka androany misaora. Alleluia. Ohatra mahita an'Andriamanitra sany mijery ianao hoe mba hajanony moa io hoe ianao kofona za konko. Azanao tika tenena hoe Andriamanitra koa zany miaritra be eo satria tiana ianao, satria izy tsy andao anao ary tsy amelanao rery mandrakizay, tsy amelanao hokamboty izy fa somary sahirana izy satria misy karazana feo metimety aminao ary misy karazana feo mbola tsy mety aloha hatreto. Fa za mahita faoriny androany maraina ariva satria efa ray volana sisa dia higadona indray mifarany taona. Andao rangao mentsika malalaka Andriamanitra afaka mbola hiasa, aneo izay miafina, aneo an'ilay 12 volana mbola tsy nitranga, aneo an'ilay fagagana tahaka an'izay mba efa nataony hatramin'izay. Matoa tonga teto ny vavolombelona iky isy vavolombelona ao antsangan'Andriamanitra koa eo amin'ilay mba manjoanao eo amin'ilay tandrify eo amin'ilay mba irianao fa zao aloha enoy ilay feo manintsy ny toetranao. Tena kaikinao enoy ilay feo manintsy toetra hoe Salamo 8:25 minaran'i Jesosy. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo marina no isehonao fa marina. Dia rehefa niaraka tamin'ny paster sanao seminaire moa omaly dia hoe ny olona tsara no isehonao fa tsara ary ny olona ratsy no isehonao fa ratsy. Zany ve? Tsia! Satria Andriamanitra Salamo 19:68 Andriamanitra dia tsara sady mpanao tsara. Raha vao tsara zany ny ao anatinao dia miseho izy amin'ilay fahatsarana, fa raha vao ratsy ny ao anatinao tsy miseho izy. Ahoana moa ny fampiresanareo nefa izy ary tsy miseho? Alleluia. Dikan'izay amboary tsara ny toetra mba ahafahany miseho amin'izay nareo mianaka miresaka tsara. Aoka ianao ho zaka ny feo manintsy. Sorako an' Jesosy fa nisan'ny mba feo mba reko. Tsy tena mahay feo be dia be misy ohatr' izany tsy voatery hoe alleluia. Fa ny mbo reko tato anatin'ny foko. Tompo ahoana nandraisako ity fakapanahy miveriny ity fa io indray zao ilay izy. Vitanao ny mandany io dia vita tokoa ilay izy. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Fakapanahy sy fatorana efa mampolo taonany. Fa rehefa tena sensible tokoa ianao mametraka hoe hoaiza tokoa moa za sy ny fahazarany ratsiko ity, dia fantatro tsara fa hoaiza moa mavalio mafimafy tsara aloha ho any amin'ny elo. Matsiaro an'ilay fampianarana indray mandeha rehefa ilay andeha anoty iny. Fantatro hoe zao izy moment iny tena le tena hoe
lasa amin'izay dia mivavahany hoe Andriamanitra itia andeha hanota. Ataovy ane zay miresahany aminy fa horenao ny présence ny ampahery anao hoe zanako. Tsy haiko no fomba fiteniny aminao zao fa teneniko aminao fomba fiteniny amiko hoe zanako aza mijabaka. Fa mety ho fiteny hoe mety zay mety hoe zanako aza miditra amin'ny fakapanahy efa nasiako iambenanao sy iaretanao tory amin'ny fivavahana io. Fa tena raha vao tafaresaka amin'ny tompo ianao eo ampiatriana an'le tena le ohatran'ny tsy mety afaka iny foana dia ohatra ny hitanao zany ny tompo miaraka aminao eo hoe eo amin'izay moa le mba mandresy eo moa Jesosy miteny hoe eo ve sa tsy eo dia izy ihany mamaly hoe eo moa eo afaka amin'izay. Tiany Jesosy ane ianao ny zavatra ataonao tsy tiany fa ianao tiany. Ny zavatra mety mbola hoe mamatotra anao tsy tiany satria ekenao sy mbola averanao izy mamatotra anao nefa afaka novahana rehefa mivah rehefa voavah le izy. Rehefa renao ny feon'Andriamanitra manomboka mibitsika fa reto mifantsina zao ny anampianao matoetra dia anomboka andre amin'izay anao ny feo hitarika anao any amin'izay asainy atao, any amin'izay tiany atao, any amin'izay karazana famatsiana hoentina, any amina karazana valim-bavaka any amin'ilay tsieritreretinao manomboka hopitsihany amin'izay. Mety tampotampoka izy hibitsika aminao hoe sakafo amin'ny varavarakely dia teneny fotsiny hoe tongava ry fitahiana aminaran'i Jesosy. Fa tsy formule le izy fa fitarihan'Andriamanitra rehefa manaiky ny fonao ho itsiny aloha vao ho tahiny. Amen. Mpanompon'Andriamanitra teo dia nampitenen'ny tompo tandremo ny divertissement, tandremo ny distraction. Ary raha hovaina kely ny distraction dia tonga dia lasa destruction. Tsy mitondra ninninona ny fahavarim-barianana. Tsy maintsy misafidy ianao hanome zato isan-jato ny fifantohanao amin'Andriamanitra, amin'izay niteneniny, amin'izay andrasany, amin'ny fampanantenany, amin'ny fantsiny. Zay mahatonga ny Hebreo 12:2 manambara hoe mijery an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Rehefa le andeha hanoty iny mihitsiny, jereo Jesosy, jereo Jesosy dia ho hitanao hoe mafy ane ny jaliany ianao ary rehefa paingotra kely anankiray ny sendra mba ny silifatra kely eo amin'ny tananao marary ny anazy tsy paingotra fa fantsika, ary tsy fantsika kely fa fantsika rezatra noho ny aminao ny aretany an'izany. Aza vela hijaly fanindroany fanitelony fanefana fanimpiry indray Jesosy fa ataovy mahita tsikitsikany ataovy mahita ny tsikitsikiny ianao rehefa le mijoro avy amin'ny fandrenesanao ny feoany mampahery ianao sy mampijoro anao. Tia ny zavatra anisany ampianaran'i Jesosy raha tadidinareo. Eny tokoa Andriamanitra afaka manangana anao rehefa sendra lavo. Fa mbola misy tsara lavitra noho izay, Andriamanitra afaka hitahiry anao tsy ho lavo intsony. Raha mametraka mantsy ianao hoe Andriamanitra manangana ny lavo dia efa misaina meloha ianao hoe amin'ity semaine ity any amin'ny talata atoandro any entre midi et demi eo atahorana izy fa ianao zany manao météo fiainam-panahinao amin'ity herinandro ity amin'ny talata dia misy ohatran'ny somary tandrivindraona ary ato amin'ny 14 ka 14 hoe mety misy fahotana atahorana mety izy gaigy be mihitsy eto fa Andriamanitra manangana ny lavo. Fa zao nefa Andriamanitra afaka hijoro hitahiry ny fahalavonao. Possible mandritry ny semaine tsy lavo intsony ianao. Ary mahita fa zay olona zay eto izy androany arivo. Amen. Io olona io presaka amin'Andriamanitra foana, presaka amin'Andriamanitra foana. Andriamanitra tehirizo tsy ho lavo. Fa tsy hoe miomana fa izy fotoana satria olombelona mandeha tany any tompo. Ianao zany mampiomana ny tompo hoe miomana rehefa miaraka amiko fa za tsy maintsy mianjera. Fantatrareo ve ny efa ran'ilay mianjera matetika?
misy ratra ao, misy dega ao, mety misy taolana manefo ao. Aleo mijoro, aleo mitsangana, aleo tsy menjery zany, aleo tsy isan'ny olona mora lavo zany. Marina tokoa fa raha voalavo teo ianao afaka manangana anao Andriamanitra. Herinao ve zany? Aza manaiky ny olavo zany tsony. Miresa amin'Andriamanitra. Raha vao miresaka amin'Andriamanitra ianao, na miresaka momba n'Andriamanitra ianao, dia mahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra mitondra ny atmosfèrana pozitiva be miaraka aminao eo. Satria fantatrao fa ao amin'Andriamanitra tsy misy zavatra ratsy, tsy misy afa-tsy zavatra tsara. Dia mety miteny ilay hoe enjana be ny zavatra, dia manana révélation foana ndry ao ambadika izany zao misy zavatra tsara. Satria Andriamanitra zany hoe dia miresaka momba an'Andriamanitra, dia miresaka amin'Andriamanitra. Aza vela ho tapaka ny fifampiresahanao amin'Andriamanitra. Na marana ny mpanompon'Andriamanitra teo manana fiaina mpisaorana. Tandremo sao dia mieritreritra indray hoe nanomboka tamin'ny zoma teo dia izao no teneniny zareo tao hoe misaorana fa raha vao isaorana ho ny tonga dia mihetsika ho ny Andriamanitra fa Andriamanitra ho ny tsy mahatanty isaorana. Efa lesona ataontsika taloha ela be zany fa efa mifonana amin'ny tombo dia efa tsy mitory an'izany intsony tsika. Satria Andriamanitra tsy azonao provokena amina hetsika anankiray zany hoe dia raha ho izy, dia raha ho hetsika tsy ho dia sy ho atao tena tera-tsemboka mihitsy ianao fa tsy mahazaka izy raha vao tera-tsemboka be ohatran'iny ianao. Dia gaga Andriamanitra hoe ny atsembohanao ve zany ny hitsanganaka eto amboseza fiandrianana? Dia kite azo valimbavaka daholo dia mafimafy kokoa ambanimbany. Tena akaikinao tsy hainao mody misaotra hoe satria te azo valimbavaka niki hoe tenao zay izy. Alleluia. Teneno izy mifonao misokatra hoe miaiky ao anatin'ny fifandraisanao sy Andriamanitra fa efa lehibe lavitra ny nataony tany amin'ny passé anao hoe no zay endrasanao azy androany dia teraka avy ao anatinao ny fisaorana hoe dia sady tsy monimonina ianao hoe no tsy manome tsiny ianao hoe tsy miprovoke ninninina zany hoe avereno tsy miprovoke ninninina zany hoe fa mampety ny fiarahanao hoe sy Andriamanitra. Dia tena ataovy tokoa ilay fiainam-pisaorana miala eto tokoa dana manokana fotoana tompo misaotra amin'ny zavatra dana maka kahie dia soraty rehetra iny dana soraty aza misy adinoinao ny listeo Andriamanitra teo mitoerana feno fiara nasianao bangy anankiray ho parkina ho an'ny zanakao dia raina ny anaranao. Dia asivy entre parenthèse hoe satria loza rehefa tsy mahita parkina fa mety tsy manatrika fotoana mety lavitra be ataorina mety misy maka mihitsy ary hoe ataovy mihitsy amin'izay fatao tsara ilay sarobidi ny zavatra ataon'Andriamanitra. Amen. Reto fovo maraina tompo velonaina fa misy fofonaina ho vavoroko fa tsy hoe misy lelo sao dia gaga ianao torotelo izy fa tsy hoe tsy malala fomba hoay miaina saotra Andriamanitra miaina hoay mbola inkiboko. Halleluja. Azonareo ve le tiako tenenina isaoran'Andriamanitra io mankasitrahan'Andriamanitra isaoran'Andriamanitra io misy ianao androany io afaka miainga vaovao eo ianao sy ny tompo. Izy nefa nyteny chapitre vaovao no sokafana fa zao nefa asio fisaorana be dia be atao fisaorana tena mamy be voarain'Andriamanitra mihitsy ny hoe afapo ianao amin'izay efa nataony tany amin'ny passé anao dia aza isan'ny olona ilay ampahoriana ilay zavatra tsy hita lava. Amarana ko azy dia miakatra ny pastera manao vaovao hozy izy Jesosy raha tadidinareo indray mandeha ny fahasambaranao tsy rapitso fa ny fahasambaranao zao satria miaraka aminao Jesosy. Tandremo sao dia mieritreritra hoe ndre rehefa hoafo ny fotoana zao manambady sady bokosa be dia tanta mahibaliboko tena any avo sambatra ndray andro any dia te ilaza aminao fa ny fisian'ny présence an'Andriamanitra zao amin'izao fotoana itenenantsika zao ohatrany tsy misy ninninina zany eo amin'ny fiainanao fa Andriamanitra eo amin'ny fiainanao sambatra ianao
ambadika ny hoe tia pastery atao mbavaka fa raha io ny lasa io contrat io a ndao reto hifaly amin'Andriamanitra fa tsy hifaly amin'ny zavatra mbola tsy mitranga sarobidy amin'Andriamanitra ny fifalianao a aminy aza vela izy complexe mihitsy pastery eto mbavaka tia oroko tia tena tsy tiako mihitsy tsy azonao an-tsaina fa raha vao ovaina io dia mainka ianao raha sy tarebe satria io nefa hitan'Andriamanitra fa mampivoaka le mampafatifaty ny tarehanao araka ny endriny aza mieritreritra mihitsy ny hoe oron'olo-kafa ny apety anao io oronao io mety io petaka be misy lavaka anankiroa be io mety io fa mbola tsy hitanao fotsiny ny atsarany io dia eo mahatonga anao menimenina meko anao ny tombotsy ny olona be lavakorina rehefa amin'ilay fotoana le tena le hoe ohatra tsy ampirivotra zareo manao an'izao fotsiny zay fotsiny dia vita isary ny zavatra mengavy aza miala eto anao dia nafinaritra izy dia voketsy amin'izay nafinaritra mitsy le vazaha amin'ny rahalahy to amena tandrefa misy vazaha avy any ivela fa misy vazaha koa atao tanàna alleloia asio fisaorana asio fifaliana midana amin'ny resaka amin'Andriamanitra ny na zay isaorako maraina mety mbola petahako ny etoandro iverenako ny arivo dia mbo fandriana amin'ny alina tafavotampoka ndray sotra Andriamanitra tamin'ilay parkina teo amin'ny posta tamin'ny sabotsy andramoka izao tatsika tiaka mamitsara ho an' Jesosy avao foana tanao dia asio fisaorana be asio fisaorana be ataovy mamy be le fisaorana ankasitrahon'Andriamanitra amin'ny fiainanao misaora fa isan'anaritra an'ilay fotoana teto nametraka teniteny ambava mpanompo ny Andriamanitra nanetra antsika ao amin'ny asarobidy ny feo misaora azy fotsiny manomboka zava-baovao Andriamanitra feo tsy heninao hatramin'izay manomboka hoeninao manomboka izao feo mety zatra heninao feo ratsy mandavo sy mahakivy ianao manomboka tsy hoeninao manomboka androany ankasitrahon'Andriamanitra ny amin'ny fiainatokantranonao ny amin'ny asanao ny amin'ny fianarana io ianao androany io mety irery ianao mety mativady ianao mety ny sarabady ianao mety mpitondra teny ianao mety ianao rery sisa velona ny fianakavianao avao foana taninao fa tsy rery ianao miaraka aminao Jesosy tsy rery ianao asandrato mivavaka asandrato fisaorana asio fankasitrahana asio fifaliana ataovy misokatra ny ao anatinao fa tsy very mandeha zany ianao rehefa ny tompony laza fa hanokatra lalam-baovao izy efa misokatra zany fa miandry ny attitude anao tsara mba ahafahan'Andriamanitra mahazo aina manao an'ilay izy asio voninahitra feno voninahitra ary avereno amin'Andriamanitra ny voninahiny fa mendrika ho azy zany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy venina masa sy manan-kery avy Nazareta amen sio tehaka mafy tsara ho an'ny tompo andray pasteur manao ny raharantsika vetivety ataovy mafy ny tiaka ao an' Jesosy ary alleloia miala amin'ny vazaha dia miditra ny karana ataovy mafy ny tiaka ao an' Jesosy aloha alleloia tainy Jesosy daholo tsika tonga amin'ny fotoanan'ny filazam-baovao tsika tahaka izao ny programantsika raha pitso maraina amin'ny eto misy fotoanan'ny communion raha pitso malagasy aloha tsika alleloia averina kely malagasy tsika amin'ny fito fotoanan'ny communion eto amin'ny trampokin'olona Analakely misy communion eto pasteur Rodolphe nitondra ny teny eto raha pitso amin'ny hafa aloha mafy an' Jesosy tena mafy be zany teako zany raha mbola misy mafy noho zany tena ankasitrahana alleloia dia tahaka izao ny programantsika raha pitso amin'ny fito fotoana communion eto amin'ny trampokin'olona Analakely dia raha pitso amin'ny valo ihany koa ny ambassadeur dia manana programa raha pitso amin'ny valo ny ambassadeur dia manana programa eny soavy masoandro izara flyers mikasika ny fotoanantsika raha pitso eny amin'le CEG soavy masoandro amin'ny valo ny ambassadeur efa fantatry ny ambassadeur zany raha ambassadeur ianao ka tsy malala dia mantany any taty Vara taty Arsoa reny efa anany reny dia amin'ny valo ny fotoana eny soavy masoandro raha pitso aorinan'ny fivoriana communion raha pitso dia misy ny fotoanan'ny tanora alleloia mangina be leona raha misy tanora aloha dia aoka aloha izy teaka mafy ho an' Jesosy raha nafinaritra anareo ilay fotoana tamin'ny heriny dia ataovy mafy ny teaka ao an' Jesosy aorinan'ny fotoana raha pitso dia misy ny fotoanan'ny tanora dia ny fotoanantsika raha pitso hariva amin'ny roa misy diabe
miaraka amin'ny FMS fikambana ampitorony filazantsara eny soavy masoandro ao a amin'ny roa io diabe io a dia mandeha le diabe a dia mamonjy amin'ny efatra sasany a eo amin'ny CEG soavy masoandro a eny ny fotoana amin'ilay fiombonana ho amin'ny famonjem-panahy an Jesosy Kristy rapitso a 5 novambra amin'ny efatra sasany a lay fiombonana ho amin'ny famonjem-panahy eny amin'ny CEG soavy masoandro. Dia ohatran'izay ihany koa ny latsinainy a talata alarobia dia misy sekoly ao amin'ny Super U Analakely manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 8 ora sasany latsinainy a sekoly famana olana, talata sekoly fanasitranana, alarobia sekoly tokantrano sy fitaim-panahy sy fanambinan-toetra. Alleloia. Fotoana manokana ho antsika amin'ny 2 décembre izao 2 décembre iarahantsika amin'ny pasteur Njiva sy ny New Cold izay atao eny Nanisana ao amin'ny Kneagre taloha manomboka amin'ny 4 izy io. Fotoam-piankofana sy fiderana manokana averiko amin'ny 2 décembre eny Nanisana. Maimaim-pony io tsisy vidim-pidirana, fotoam-piankofana sy fiderana izay anasany New Cold atsika rehetra. Alleloia. Zay ny fotoana dia amin'ny herin'ny androany amin'ny 4 dia eto amin'ny trampokon'olona Analakely indray tsika manao ny fotoana zoma fanotronana. Tongava azadino ny mihaino ny feo an' Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Amen. Raha sitraka ao dia andaontsika hitsangana dia andao ahirintsika eto amin'ny reto box reto ny tanantsika dia andaontsika hitsodrano an'izany fanatitra izany. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay misaotra fa ianao no nanome hery anay tsirairay avy avory arena. Io zany ray amin'ny anaran'i Jesosy ho ankasitrahana eo anatrehanao hitondra fanahy n'olona marobe io Jesosy ny olona izay afaka nanome ianao hanome avy zato eny avy arivo eny izay paosy ny alany izany ireo izay tsy nanana kosa Jesosy aoka ho connecté aminao ny toe-pony tsirairay avy dia mba ho ankasitrahana eo anatrehanao ny toe-pony tsirairay avy mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra mandroso tompoko. Ny blessing tompoko azafady ny tsodrano. Ataovy mafy ny tehaka ao an Jesosy. Let's pray. Daotsika hivavaka tompoko. Lord, today we come to you. Tompo androany izay manantona aminao. And today we can walk out here. Dia androany izay raha hiala eto amin'ity toerana ity. And the biggest thing we can take away is the fact that you love us. Dia ny zavatra tena ngeza indrindra afaka hoentina miala eto dia hoe tianao izay. And we are filled with contentness. Sy feno fahonona tena. And again, Nikki's testimony is not a recipe or it's not my testimony. Dia averina indray hoe ny fizoroana vavolombelony Nikki akory tsy hoe recette na formule. But it just shows the glory of God. Fa maneho fotsiny ny amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Because you love us. Satria tianao izay. Bless us, Lord. Da io izay Tompo. Because we want to be your ambassadors out there. Satria izay teo ambasadorinao any amin'ny toerana rehetra izay alehanay any ivelany. And your anointing will break the yokes in other people's lives. Ary ny osotrao amotika ny zioka eo amin'ny fiainan'ny olona hafa. Thank you that we can be your light and your salt. Misaotra satria afaka ho tonga fahazavana ho anao sy fanasina ho anao izay. So that we can change. Mba hafahanay miova. And we can change Antananarivo. Mba hafahanay manovana Antananarivo. And Madagascar. Sy Madagasikara. And the end of the earth. Sy mandrapatonga ny faran'izao tontolo izao. Let your kingdom come. Aoka ny tonga ny fanjakanao. And let your will be done. Sy atao ny sitraponao as in heaven as on earth. Ety tany tahaka ny fatao any an-danitra. Amen. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra anaty izao fahasoavan'Andriamanitra anaty izao nareo Amen. Misaotra betsaka. Veloma.